rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony ho fideranany voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin'ny malala. Filazantsara Luka toko voalohany andiny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Luka toko voalohany andiny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Ovakitsika eo am-pitsanganana. Ny foko mankalaza ny Tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra ao. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany, ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramadimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianany izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny nona no vikisany soa, fa ny manan-karena kosa ny ampialainy maina. Ny ayan'Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrampony araka ny voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary mariny toetra teo amin'ny Elisabeta tokony ho 3 volana vao nody tany an-tranony. Amen. Ray masina Manamasinana ny fahamarinana, ny tenina ny fahamarinana. Amen. Mivavakitsika. Tompo misaotra betsaka anao zay fa afaka namaky ny soratra masina voalahatra entinay ankalazana anao mpamonjy. Ho toriana aminay izany teny izany. Ny fanahy masina no angatanay mba tonga anay ho mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany, ary ho tany lonaka ny teninao aneny fonay tsirairay avy. Eo koa ny mpanomponao izay tendrenao izara sy anazava izany soratra masina izany, ho vatsim-panahy entinay mamakivaky ny fiainanay ety amin'izao tontolo izao, dia ianao ny anendry ny lelany. Dia mitenena araraka ny fombanao fa voninkainanao izay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonona sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Mipetraka isika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Efesiana toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no andehaka antsika ny afatra any amin'ny diany ity. Raha mijery ity soratra masina ity isika dia manana toerana lehibe ny fanompam-pifafahana sy ny fankalazana an'Andriamanitra ary ny fisaorana an'Andriamanitra. Hitantsika eto fa mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra ny olona ny Paoly apôstôly ny amin'ity Efesiana ity. Zavatra anankiroa ry havako no andeha ho jerentsika ato anatin'ity soratra masina ity. Ny voalohany amin'izany, ny manetsika ny olona hisaotra an'Andriamanitra dia manome fitahiana izy. Manome fitahiana izy. Izay hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahaenina. Eo izany no lasan'izay. Hitantsika eto fa Tompo Paoly apôstôly amin'ny fankalazana an'Andriamanitra
sy fisaorana an'Andriamanitra ity epistily ity dia ny fankalazana azy ny amin'ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny asany rehetra izay nataony. Zany no anehoan'ny Paoly eto sy anomboan'ny Paoly apôstôly azy eto. Hitantsika eto fa mankalaza an'Andriamanitra izy satria Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia ilay manome olona ny fitahiny, manome olona ny fitahiny, manome olona ny fitahina rehetra, indrindrandrindra ny amin'ny ara-panahy izay raisina avy ao amin'ny Kristy. Izay zany no ambaran'ity soratra masina ity. Raha ny fitahina momba ny tany, raha ny fitahina momba ny tany Kanana no nampanantenain'Andriamanitra ny zanak'Israely, ny fitahina kristiana kosa dia lehibe mihoatra noho nyreo zanak'Israely satria momba ny lanitra, momba ny lanitra no omen'Andriamanitra ny kristiana, ny hoe ny fiainana mandrakizay izay efa santarintsika sahady ety an-tany no omen'Andriamanitra, omeny Jesosy Kristy ny kristiana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia manome atsika fitahina Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanavotana, ny alalan'ny fanavotana izay tao amin'ny Kristy. Manome atsika fitahina Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana ao amin'ny Kristy, ary io fitahina io nomeny atsika, hoe tsy vidiana am-bola io, tsy vidiana amin'ny vola na amin'ny fitaovana, fa raisina amin'ny ara-panahy, fa tsy ara-pitaovana no andraisana azy, fa ara-panahy no andraisantsika ny fitahina izay omen'Andriamanitra atsika, izay omeny Jesosy Kristy atsika. Ary io fitahina io no fampiraisana atsika ao amin'ny Jesosy Kristy satria nampidirina ho isan'ny vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika avy amin'ny alalany izany fitiavan'Andriamanitra, amin'ny alalany izany fitahin'Andriamanitra izany. Dia izany no andraisantsika ny fanjakan'Andriamanitra, izany no andraisantsika ny fiainana izay omen'Andriamanitra atsika, ary izany no antony fanavotana atsika. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, manandanja eo amintsika izany fitahina izany, manandanja eo amintsika kristianina izany fitahin'Andriamanitra, tsy indraindray tsy tsapantsika ny alala izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria izay rehetra fahasoavana omen'Andriamanitra atsika dia fitahina avokoa ireny. Be dia be ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra atsika dia fitahina ireny. Ary izay no ahariary ny mpanoratra eto, fitahina izay fahasoavana rehetra izay noraisina avy tamin'Andriamanitra, indrindrandrindra ny fahasoavana ara-panahy izay noraisintsika avy tamin'Andriamanitra. Ary izany mahatonga Paoly apôstôly eto mankalaza an'Andriamanitra izy, misaotra an'Andriamanitra izy satria mahatsapa fa lehibe ny fitahina izay nomen'Andriamanitra azy. Misaotra izy, misaotra mankalaza an'Andriamanitra satria tsapany fa mitahy azy eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Eto mitaona antsika ny soratra masina, ahay ankalaza an'Andriamanitra, ahay saotra an'Andriamanitra manoloana ireny fitahina izay omeny atsika ireny. Tao amin'ny soratra masina isika, ary tao amin'ny tenin'Andriamanitra, ahay ankalaza, ahay saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahina rehetra izay omeny atsika. Ny faharoa ry havako dia izao, ny manetsika ny olona isaotra an'Andriamanitra dia nofidiny, nofidiny. Izay hitantsika eo amin'ny 4 sy ny 5 izany. Hitantsika eto fa olom-boafidin'Andriamanitra isika, hoe ny fidin'Andriamanitra avy tany amin'ny fiarahamonina izay nisy atsika isika, nofidiny mba hanompo azy. Antony roa lehibe ry havako no fidianan'Andriamanitra ny mpino. Ny voalohany mba ho amasiny, ary ny faharoa mba tsy ho misy tsiny
Zany antony anankiroa zany no fidianan'Andriamanitra ny olona ny kristianina, satria sitrak'Andriamanitra no hotaratry ny voninahiny isika, sitrak'Andriamanitra izany, ary amin'ny alalan'ny fanehoany eo amin'ny fiainantsika ny fahamasina sy ny fahadiova no hanehoany izany. Tsy hoe nantsoina ho tonga lafatra ara-batana isika, fa nantsoina kosa ho tonga lafatra ny amin'ny toetra, izay toetra antsika tsirairay avy. Tsy nantsoina ho lafatra ara-batana, fa amin'ny toetra no nantsoina ho lafatra, mba ho tonga ho lafatra ny toetra antsika. Raha ny fijentsika tao amin'ny Kristy Andriamanitra, mba hahatonga antsika ho tsy misy tsiny eo anatrehany, tokony hatokantsika ho azy ry avako ny fiainantsika, ny fiainantsika manontolo, hatokantsika ho an'i Kristy, ho an'Andriamanitra, fa tsy ny ambiny no ahatolontsika ho an'Andriamanitra, fa ny manontolontsika no ahatolontsika ho an'Andriamanitra. Tsy takatry ny saintsika ry avako ny fidianan'Andriamanitra atsika, satria tsy miankina amin'izay ezaka ataontsika, tsy miankina amin'ny ezaka ataontsika ny fidianan'Andriamanitra atsika, fa safidin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra samy rery ihany no ny fidianany atsika. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, miasa ilay Andriamanitsika ka manaisitra ny fahotantsika rehetra mba hahatonga antsika ho masina sady tsy manantsiny eo anatrehany isika kristiana. Masina ilay Andriamanitsika, masina izy ka manome izany zava-tsoa izany, omeny maimaim-pona ho antsika. Natolony ho antsika ny zana tamin'ny alalany firaisana tao amin'ny Kristy, ka tonga zanany koa isika noho ny amin'ny Kristy, ary zany no fahasoavana izay raisintsika ao amin'ny Kristy, amin'ny alalan'ilay zanany izay nomeny atsika, izay natolony ho atsika, izany no fahasoavana izay raisintsika avy aminy. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, tsy noho ny nataontsika na ny ezaka izay nataontsika ry avako no fidianan'Andriamanitra atsika, fa fitiavan'Andriamanitra atsika manokana no nahatonga atsika voavidin'Andriamanitra hanompo azy eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sampana, eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina izay misy atsika, noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika izany, fa tsy fantantsika sady tsy takatry ny saintsika ny alaliny zany fitiavan'Andriamanitra, ny alaliny zany fifidianan'Andriamanitra atsika izany. Dia eto manambara amintsika fa tian'Andriamanitra isika matoa ny fidiny, matoa ny fidiny hanompo azy sy hanatanteraka ny asany. Zavatra roa ry avako nambara tamintsika teo. Ny voalohany ry avako, ny manetsika ny olona hisaotra an'Andriamanitra dia manome fitahiana ho antsika izy, ary ny fidy atsika izy mba hanatanteraka ny asa eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny firenena izay misy atsika. Dia ho an'Andriamanitra ireny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika ry havana. Jesosy manoloana an'izany sitraponao izany dia mahatsiaro menatra sy mankahy ahy tokoa izay, satria mandany sitraponao izahay indraindray. Toa eritreretinay hoe noho ny herinay, noho ny fahalalanay, noho ny tanjaka anananay, izany no mahatonga ny fitahiana eo amin'ny fiainanay. Tsy tsapanay akory hoe ianao Andriamanitra mihitsy no mitahanay. Tompo malalo, ianao ilay Andriamanitra efa niteny fa misaorany amin'ny zavatra rehetra, ianao Jesosy Kristy tokoa no mibaiko anay amin'izany. Ka na inona tafidrivotra andalovanay, na inona fizahan-toetra tsy maintsy andalovanay Jesosy, dia fantatrao izany fa mahasoso mahatsara anay. Ary ianao ilay Andriamanitra miteraka fitahiana ho anay tokoa, raha mahay misaotra izany amin'ny zavatra rehetra omena ho anay.
ary ianao ilay andriamanitra koa nefa nifidy anay ianao mba tena ho mpanomponao izahay ho irakiraka ao anatanteraka ny asanao ny herin'ny fananao masina nay tompo mba tena hirotsaka ty anatinay mba tena ho tanylonaka andrin'ny teninao tokoa ny fonay tsiraray avy fa tsy andalo fotsiny amin'ny sofinay izany teninao izany Jesosy ka rehefa mivoaka eto zay dia adinonay izany afatra omenao anay izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo irery ihany no anaovanay izany vavaka izany sotra Jesosy amen. Tonga eo amin'ny fanavaozana ny fanoloran-tenantsika isika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra andeha ataontsika ny hira fahafitopolo ao amin'ny firana FFPM ka rehefa vita ny rakitra dia mijanona ny hira fahafitopolo ao amin'ny firana FFPM no ataontsika rehefa vita ny rakitra dia mijanona ny hira. Avana itsangana nolotra ny fanatitra ry tompony arenao. Toerana ny fiangonana tonga eo amin'ny asa sy fampahiresana sika ry havana andeha ataontsika ny firana fifoazana laharana fahafitopolo ka ny andininy voalohany eo ampakan'ny mpiandry ny toerana firana fifoazana laharana fahafitopolo ny andininy voalohany.
Hivavakantsika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izahay ankehitriny fa tonga amin'izao fotoana izao izay hanatanterahana ny asa sy ny fampaherezana. Misaotra anao tompo noho ny amin'ny fanatrehanao sy ny amin'ny fampaherezanao tsirairay. Mankasitraka ihany koa ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao teo, dia mba ho tanolonaka ny rinin'ny teninao any amin'ny fonay tsirairay avy, ka tsy handalonao fahazarana fotsiny izany fa entinay hijoroana vavolombelona eny amin'ny sehatra sy ny toerana rehetra izay misy anay. Indreo ny vahoakanao Jesosy, tonga eto amin'izao toerana izao, ao anatin'izao herinandro sambatra izao. Tonga eto izy ireo anome sy hisaotra anome voninahitry ny anaranao ny amin'ny fahatserovana indray ny andro nahaterahanao. Mety misy nefa ny manana olana, misy ny manana ny tsy fahasalamana, misy kosa ny ankasitraka anao no ny fahasoavana sy ny fitahiana izay nomenao azy. Dia samy azo ny valim-bavaka tandrify azy ny tsirairay, ary dia horeny mandrakariva eo aminao ny finoany tsirairay avy ireo tompo, na mandalo ady sarotra na mandalo fifaliana ihany koa amin'ny fiainana. Dia apetraka aminao ny fianakavian'ny tsirairay avy izay tsy afaka manatrika izao fotoana izao, ampy mizara amin'ny fahasoavanao ka hijery sandray an-tanana ny tokantrano tsirairay avy ianao. Hovakiana ny tenim-pahefana izay entina manorina izao asa masina izao tompo, indreo ny mpanomponao tsirairay avy, vonona ny anatanteraka izany, ny fanahy masinao ny ameno hitaridalana ny tsirairay afana manatanteraka izao liturjia ny asa sy ny fampaherezana izao. Dia tsy ho tahaka ny dirana eto ny voahana eto tompo, fa mandray ny fitahiana sy ny fampaherezana avy any aminao ny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovana isangatana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, eno am-panajana raha sampinoana ny tenim-pahefana entina hanorenana izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino any asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho makany amin'iray, ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo, dia hitandrina ny didika, ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpampianatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinany izay tsy azony izao tontolo izao raisiny, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay misy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary zao famantaran'izao no anaraka izay mino, hamoaka dia amin'ny amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametran-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny, ary ny tompo ny ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'ny inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako, dia ao ampovoany aho. Ary io indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka ho izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Vavakantsika ry havana. Jesosy tompo, misaotra noho ny tenim-pahefana anorenana izao asa masina izao.
satria ny teninao dia efa nanehoana ny voninahitra ao tamin'ny toerana maro, tamin'ny olona maro, ary mbola anehoanao zava-mahagaga eto indray amin'ity anio ity. Masina ny teninao, teny fiainana mahatonga fahariana vaovao aty anatinay, mpanilon'ny tongotray sy fahazavan'ny lalanay. Teny sabatra roa lela ety mandresy ny mpanjaka ny fahamaizinana any amin'ny rivotra. Raha hodidina ny asa maizina tsy mahavoka-tsoa, dia ny herin'ny fanahinao ny masina no ahatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompony hery sy ny fahefana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny andridiko anao ry Satana, mivoaka anao ry Satana, miala anao ry Satana, tsy anananao fahefana tsony reto vahoaka reto fa efa vovidin'i Jesosy Kristy tompo aminay tamin'ny rany, mivoaka anao, tsy maintsy mandeha ianao. Eto ny firongonao rehetra, ny lainga, ny fitaka, ny aretina rehetra izay mihazo an'ireto vahoaka rehetra, ny tsy finoana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola hiarivavakantsika tompoko. Misaotra anao izay raha eo fa voadidy ho any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay ny asan'ny Satana sy ny firongony rehetra, ary nonay marina fa tsy mahazo miverimberina amin'reto vahoakanao reto tsony izany fa efa maisikila any amin'izany farimy rehetra afo izany. Koa indreto ary-ny vahoakanao manantona anao amin'ny fanetretena eo anoloan'ny voninahitra ao. Teraka tamin'ny otaka mora amin'ny vilmanao ratsy, matsiaro mavesatrentana ka mila tsy ahatraka akory ho any amin'iza moa izy tompo. Ianao rery ihany no Andriamanitra tokana tia sy mangoraka ny olonao. Ray malalo, mangataka amin'ny fanahinao masina izahay, ampitraka sy ampahery azy ireo, ka hatonga azy hidera sy hankalazanao amin'ny androm-piainana, satria efa omenao ny famelan-keloka izy ireo, mahazo fitahiana avy aminao, ary koa olom-bofidinao izy ireo efa novidian'i Jesosy lafy tamin'ny rany, ka izany no hatonga azy hideranao ankehitriny. Ary noho ny amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, dia keo rery tompo, ny fanavaoza amin'ny fanoloran-tena indray amin'izao akatoko ny fankalazana ny Krismasy izao, anompo sy hanome voninahitra ny anaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavakay. Amen. Ho antsika rehetra izay notahian'Andriamanitra dia hoy izy amintsika manao hoe: makanesa ty ambika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mafisatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Manatona ny tompo riavana, ary aza menatra azy mba tsy ho menatra anareo koa izy. Eo ampanatona antsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira fa 20. Maria
misaotra sy dera no sandratray amin'ny firana fifoazana faharoa. Firana 5 PM 5:30 sy 9. Fikira
Hiaraka ivavakantsika tompoko. Endre ny hafalianay Andriamanitra na hantanteraka ny asanao teto indray. Indreo ny vahoakanao izay niandrandra ny famonjena avy aminao, dia mino izay fa tena ny asanao tokoa, ary ilay fanamasina izay miatrika teto dia niasa tamin'izy ireo tsirairay avy. Taony manana olana, taony manana aretina. Be da be ny zavatra mety mifamafao tao amin'ny fiainany, ianao avokoa ny namahy izany tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Jesosy tsy manana nizaniza ianteherany zahay sy ireo vahoakanao, fa ianao ihany no tia sy mangoraka, ary ianao ihany no mahavonjy amin'ny andro sarotra. Ka raha andeha ody izy ireo, dia ianao no hiara-dalana aminy, ary hiaro anazy amin'ny ratsy rehetrarehetra, ary izay noroahana teo dia tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izy ireo intsony, ary tsy hiverimberina amin'izy ireo intsony, fa ilay fanamasinao no anjaka ao am-pon'izy ireo tsirairay avy. Ary ho anay izay niasa teto kosa, dia ianao ny hombanay sy tahanay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, sy miandry anay amin'izay fanompona izay mbola miandry anay, dia amin'ny anaranao no anaovanay zavavaka izany. Amen. Izao no afatra ho antsika izay nandray ny asa sy fampaherezana. Fisianina toko voalohany andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Saorana an'Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy ny amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fitianany antsika tao aminy. Fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay anehoany sampana fifoazana ny seho an-tsehatra, dia mangataka ny tompona andraikitra hanatanteraka ny fandaminana momba an'izay. Andeha ataontsika ny hira fa 70 mandra-pahomanana ny manan'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ny fitaovana izay hanatanterahana izany. 70. Ave, Ave,
Faly miarabantsika rehetra riavana amin'izao takariva ny andro alarobia izao. Isaorana ny tompo any amin'ny fanomezany ny fotoana ho antsika ahafahana mankalaza ity andro atsiarovana naterahany mpamonjy dia Jesosy Kristy. Inona moa ny lohahevitra iarahantsika amin'izao herinandro sambatra izao? Krismasy mizara fiadanana. Za zany zao mijery anareo dia misy anankiray ihany io misy miadana fa misy sasany maromaro ohatra ny tady tsy adana tsy tapa-kevitra. Ohatrany ahoana ary izany fiadanany? Ao anatin'izany fiadanana izany misy ny fifaliana. Moa ve mba hatsapantsika fa Jesosy Kristy ny fototry ny fifaliana. Andeha tsika aloha hianatra ao anatin'izao tapany voalohany izao hoe andeha hitsikitsiky daholo isika. Manisa telo aho zany dia mampiseho nify daholo. Ho an'izay mahay mampiseho 32 aseho io fa tsy maninona. Ho an'izay 2 fotsiny ny ananana tsy maninona izany fa fiadanana foana izany. Isa roa telo tsiky. Mitady hiadana fa misy mbola tsy ao tsara. Boka aloha e. Isa roa telo tsiky. Zay. Anatin'izany fiadanana izany ihany koa misy ny atao hoe fahasambarana. Ny fahasambarana dia ilay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Ny toriteny nataon'i Jesosy tany an-tendrombohitra, sambatra izay, sambatra izay, sambatra izay. Reny tafiditra ao anatin'ny fiadanana. Fa ao anatin'izany fiadanana izany ihany koa no ahitantsika ny fandriampahalemana. Izany hoe ny olona miadana zany manana hoy isika zana-bazaha hoe sécurité. Dia zany tafiditra ao anatin'ny fiadanana. Ka isika rehetra zany raha ohatra miatrika izao Krismasy mizara fiadanana izao dia tokony hanana izany rehetra izany. Sombitsombiny ihany anefa izany fa mbola maro izay rehetra tsy fantatsika fa inotsika kosa fa Jesosy Kristy no manorintsika izany. Ny asehona eto dia tantara. Mety hoe tantara efa fantatsika loatra fa kosa asehonay amin'ny fomba hafa kely ary asehonay amin'ny fomba mampiadana. Dia samy mijery eto sika fa samy mandray ihany koa izay afatra tandrifiny tsirairay avy. Dia raha efa vonona ny avy eo amin'ny lafiny teknika dia hanomboka isika. Dia hivavaka isika. Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao satria andrian'ny fiadanana tokoa ianao. Ka mizara fiadanana ho anay izay tsinotsinona fampanota ety amin'izao tontolo izao. Tompo ao mamindrafo aminay mamelany elokay ary sasao madio izay ho afa-keloka ary diovy ho afa-pahotana mba tena homendrika anao. Dia anatanteraka izao fankalazana izao ary izahay tompo ko aoka ianao anatrika anay, manamasina anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ahafahanay miatrika izany ka mba tena hanome voninahitra anao. Reto vahoaka izay mijery sy miaino ianao no aoka ampifantoka azy ireo ao aminao. Koa mitenena ary tompo araka ny fombanao fa iaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny tonkira amin'ny afatra fa misy miteniteny any ety anoloana. Afaka asiana feokira mandra-piomakoman'ny mpandray anjara voalohany. Tamin'ny andron'ny Herôda mpanjakany Jodea dia nisy mpisorona natao hoe Zakaria ary ny vadiny dia i Elisabeta. Olo-marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady ary nanaraka ny didy mampitsimboky ny tompo atsakany sy andavany. Tsy nananjanaka nefa izy roa satria momba i Elisabeta sady efa samy zokiolona izy mivady. Indray andro dia nanao fisoronana teo anatrehan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly i Zakaria satria tonga ny anjarany antokony. Voatendry handoro ny didin-kazo-manitra ao amin'ny toera-masiny tompo izy araka ny atsampaka fanaon'ny mpisorona
fa afaka teo ivelany kosa ny vahoaka rehetra nandritra ny fotoana nandoroana ny didika azo manitra. Tamin'izay dia nisy anjelon'ny tompony seo taminy ary hoy izy taminy: Zakari azakatatrana matahotra ianao, ny tompoanye miainoka maliny fivavaka, hiteraka zazalahy Elizabeta vadinao, haritsaona no ataovy hoana rany, hofalisy horavo ianao sy ny marony amin'ny aterany, ho lehibe ho anatrehany tompoky fady toka sy diva izy, ka de ho felony fanahy masina hatrany akibondre niny, ampody maro anisan'ny Israelita ho any tompoyanyko, ombany ery sy fanahitany resy zanaka de ifandray ampo, ka ny maditro tonga olo marina vahoaka, vononandray ny ahoana moa ny ahatanteraka an'izany? Za zao efa antitra be, Elizabeta vadiko efa antitra be, inona moa ny antoka omenao ho tanteraka an'izany? Izao ilay mpanompo izay iraina, tompo andriamanitra, miray nitondry izay nombara aminao hitondry iza toafatra, tsy niny anao kanefa io tsy maintsy tanteraka noho izany omoniana. Dia niandry any Zakaria ny vahoaka mpiangona ary gaga satria tsy naharitra ela loatra tao amin'ny toeramasina ity mpisorona. Nohon'izay nivoaka izy dia tsy afanteny tamin'ny olona any ka takatr' ireo mpiangona fa nisy fahitana an'seo tamin'ny tao. Rehefa tampotra ny fotoana anjara fanompony dia lasa nandeha nody i Zakaria, ny toe-jaza i Elizabeta vadiny taty aoriana kely. Hoy ny eritreriny hoe nataony tompo tampoka izao fa ankehitriny dia sitrany tokoa ny ahafaty tondromaso ahy eto amin'ny tany amamonina. Rehefa bevoaka enim-bola ny Elizabeta dia nirain'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, akao amin'ny tovovavy fofombadin'ny lehilahy atao hoe Josefa. I Josefa io dia taranaki Davida mpanjaka, ary Maria no anaran'ilay tovovavy. Niditra tao an-trano Maria ilay nanjely ka nanao taminy hoe: mifaly mombanao izy, aokiza iny tahotra minaory Maria, fana azo tombotso taminandry
zazalay uterakianao izesonu anarany uleibe izatsunao ezanakinao indrindra mitumpalame azizeza fiandra nanitavita anzaka mandrakizay aminy israelizy zay utapitra sanatry ny fanjakany tanterahako izany fa izao manko veritsy indro tonga aminao indro tonga ao aminao fanahy masina neriny avo indrindra naloka sy anarona masina ilay zaza terakalo ilay masina noho izany antsonao hoe zanakandria manitra ary elizabeta fanao efa mitrezazako na te aza mahita fa titratutu efenimbolana ny kibony la hoe mombizao idiao tonga mikio izay teninao tsy maintsy tateraka izay lazana dia manitra tsy misy tsotoira teny ambaranandra manitra tsy misy zazavatra tsovitana dia manitra tsy maintsy efany ireo teniny tsy maintsy efany ireo toy izao no nahaterahany Jesosy Kristy. Famufy Jose fa sy Maria nitoeza sy Maria nefa sy ratrano ireo nikasy Jose fa niambetraka sy mangingina fa nisy anjely niseo taminite ilaza tamikue rizanaki Davidao azamatao trampakatra ny marivadinao iterana izika ny anarany atao vedeso io zaza io no amonjy izao tontolo izao fatongizany atanteraka izay voasoratra itoe zaza
ny firitsy iterada ny zazaty asona hoe ny manuela idika hoe amitsika andriamanitra idika hoe amitsika andriamanitra idika hoe amitsika andriamanitra. Ary Josefa nanantotosa izay nandidiny anjeny tompo azy ka napakatra ny Maria vadiny. Tsy niray tamin'ny Maria Josefa mandra-pahatera-da ny Maria. Niaingy Maria tamin'izany andro izany ka nandeha ho any amin'ny tanàna anankiray Anjoda ary namantana tao an-trano Zakaria ka niarahaba ny Elizabeta. Ary feno ny fanahy masina Elizabeta ka nanandrapeo ny antso mafy hoe toetra tokony ho 3 volana tao amin'ndry Elizabeta i Maria vao lasa nody. Tonga ny fotoana havelomany Elizabeta ka atera-da izy. Niara-paly taminy ny mpiara-monina sy ny lafikavana. Niadinkevitra ny amin'izay ho anaran'ny zaza. Eto amin'ity fiarahamonina ity toa ohatran'ny misy teraka andehantsika hiaraba ilay zaza aloha. Akory aby. Salamy.
Jaona nahaty zazy ty. Ka Jaona ka. Tsy mety amin'ny fiarahamonina, mampitsorotana be zany. Ka Jaona ka. Tsy mety fa lo Zakaria ihany dia milamina amintsiny eny. Efa hoe Jaona ho tsy mba le dorika mihitsy nitaky fitaovana andratana i Zakaria ka nanoratra hoe i Jaona no anarany. Ka izy aza monako. Hitanao samy masoko mipahana. Zakaria ihany io. Jaona io e, nao koa zany ohatry tsy mahita tsara. Hoe jereko tsara. Jaona dia zaza anahoana re io e? Toy ny eo ihany dia nahenteny indray i Zakaria ary nanesaka nideran'Andriamanitra ary naminany toy izao. Isaorana ny Tompo Andriamanitra Israely, namonjy ny olony nanavotra azy, mpamonjy mahero antsika, anafaka antsika avy taminy taranaky David. Anitra namindra fo izy, natsiaro ny faneke ny masina, ny andry ainantsika anompona azy, tsy amitahotra fa toetra marina, ary anao kosa hanaka ialony tompo anao, dia antsona hoe mpamina ny niavo indrindra, mba ampahalala ny olony, ampahalala ny olony, ny famonjena ka ilaza fa voavelany elony. Andriamanitra mangoraka izy, ny masoandro miposaka avy any ambony, loha mangy antsika anafaka ireo, anatiazina sy fahafatesana, mba hitarika ny diantsika ho any amin'ny fiadanana, hitarika ny diantsika ho any amin'ny fiadanana, hitarika ny diantsika ho any amin'ny fiadanana, hitarika ny diantsika ho amin'ny fiadanana. Mpiaramonina ka velom-panontaniana hoe zaza anao ahoana re ty zaza ateraky ty fa ny herin'ny tompo nomba azy ka ny tompo sy ny anahery ilay zaza ary nitoetra tany an-tany efitra mandra-pisehony tamin'ny vahoaka Israely.
fanotranon'olo sisa ny sisa malalaka ao raha toka mety aminareo farianao lotsinandray limesy fatranolo binobavonona olapany Josefa sy Maria niakatra ao Jerosalema monjy fanisambahoaka. Niety-jaza i Maria, mitady trano hitoerana izy. Tsy nahita, nakany amin'ny fihinanam-bilona. Teraka i Maria no didiny lamban-jaza ny zaza ary nampandriny teo amina fihinanam-bilona. Nisy mpiandro ondry ny toetra tany an-tsaha ny ambina ny ondry ny tamin'ny alina ary nisy anjelon'ny tompo nitsangana tany ilany teo. Ny voninahitry ny tompo nanelaselatra ny hodidina azy. Dia natahotra fatratra izy ka niteny tamin'ny anjelo hoe anontsika ho any Betlehema izaho zao raha vao tonga nampahalalany tompo antsika zao. Dia nandeha faingana izy ireo nakany. Rehefa teraka tao Betlehema i Jesosy tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, dia indreny nisy olon-kendry mpandinika momba ny kintana, niainga avy tany antsinanana ary tonga tao Jerosalema ka nanontany hoe
Jerusalem, Jerusalem, have me food, as I take a in a messy. Andai futuro, nyamile zaza, andai futuri. Fawan ko wow, hiyang kukyo anachani. Fawan ko wow, hiyang kukyo anachani. Baina Josepha no mety tsy Andriamanitra fahasoavana. Baina Maria no mety tsy Andriamanitra fahasoavana. Arabaina ireo nahazo miana zaza. Ahita ny Josepha sy Maria sy ny anan-jazana ndrery tampinanam-bilona na voelina tarunina momba ilay anan-jaza ekuzendana iabisaina eno ze teno tarunina itaminaze ankalazan'Andriamanitra ekuzendana iabisaina eno se teno tarunina itaminaze
satria mialo lalana anay, satria mialo lalana anay, kafaly izay satria nialo anay, nialo lalana anay, nikintanatra eo ambonin'izay nisy ilay zaza, ka de miankoky izay fa mendrika azy ny azy, ary manolotra izay everinay ho sasy, an'ilay mpanjaka any fiadanana, mpanjaka any fiadanana. Eny ariavana isorana ny tompony amin'izay tantara izay, mety hoe tantara efa diso fantatsika loatra raha ny fahaterahan'i Jesosy, fa moa ve efa nydinitsika fa feno fiadanana ao anatin'izany tantara izany. Nanomboka tany amin'ny Zakaria hatraty amin'ny Magy, natsapa izany fiadanana nentin'i Jesosy izany daholo. Ka izay ty iranay farany ty no hely fiadanana iarahanay aminareo entina mankalaza izao Krismasy izao. Andriray lehibe tokoa nanekenao antsitrapo ho tonga ety Noely andro ny fiovampo mandresy lahatra tokoa fa mahaso Noely natongavana ho nofo tsy ho tompona fa hanompo hamonjy anay Noely andro amanianao ny tokantrano lolonao sy ny fonay tsy mendrika iantranonao akoranetsy sony tranoko fa fenorobaka sy loto maroto anetsy sony foko kanefa trano no miasano ekenao fantanina
ezao no androana vazanao anaety na defa lavolony ditra de mbola tsangana hoita raha miovafo manakatao raha miantso marina hanao tsy ntsovina na de mahantra tsisy ete ety mpanomponao ete tsy afoena zay ny lava zay ny foy fa isorana be da be Andriamanitra nanome antsika hery sy tanjaka nahatotosantsika izao fotoana izao ary isorana ihany koa nareo nanotrona anay nahafahanay nameze zavatra kely teo aminay dia ho herinandro sambatra tokoa ny herinandro zay ho diavintsika ary krismasy mizara fiadanana ho antsika tsirairay avy ka dia misaotra antsika tompoko misaotra betsaka dia mba hatrampivoanitsika mivoaka fa misy olona izara bonbon sy bonbon eo dia mba eo ampivoanitsika no mivoaka mbola misy tsodrano sy sorantsika Andriamanitra tamin'ny nahatanterahany safifa ny anjarany tamin'ity herinandro sambatra ity dia rehefa avy eo tsika mbola miaraka amin'ny AFF dia manasa antsika trany aharitra amin'izany sy tehaka ho an'Andriamanitra ary tsangantsika. Tanteraka aminareo anie izao tsodrano izao tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy Kristy Tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitraponka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka tsika mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.